alahady ho avy izao no ho tanterahana ny fetiny taranaka ao amin'ny JKM Andrinarivo Fahasoavana toy ny fanao isaky ny alahady fatelon'ny volana Desambra moa izany hetsika iray izany. Fanazavana azy. Isaor'Andriamanitra fa isaky ny alahady fatelon'ny volana Desambra dia famotona ny JKM Andrinarivo amin'ireo taranany ny amin'izay anamariana ny fetin'ny taranaka ary ny alahady 20 Desambra avy zao no anatanterahana izany fotoan-dehibe izany. Ny antony moa dia tsotra be. Andriamanitra no mandahatra ny fiainantsika rary ny ray saotra asitsika. Andriamanitra raha teo ny fototry ny taranaka rary ny ray saotra asitsika. Ary zany indrindra no iantsona ny taranaka rehetra hibanjana an'Andriamanitra hisaotra azy amin'ny alalan'ny fanompoam-pavahana, amin'ny alalan'ny fanatitra izay atao. Ny amin'io alahady 20 Desambra 20 sy 2000 io ka zany no ifampiatsontsika mianakavy no zany fahasoavan-dehibe izay atrehan'ny fiangonana izany amin'ny fiaonana amin'ny fetin'ny taranaka. Tsy zany ihany fa io koa no fotoana ifankalalana amin'ny taranaka ny taranaka moa dia mihititra ny taranaka ao koa ny zanak'ampilaizana raha teo ka toa tsy mifankalala intsony ny samy vahoaka an'Andriamanitra ka sady irahana am'terin'Andriamanitra zany io fotoana io no ifankalalantsika mianakavy koa samy taranaka samy zanaky ny JKM Andrinarivo Fahasoavana. Ko zany no ifampiantsoana amin'ny alahady zao 20 Desambra amin'ny 7 sy sasany maraina. Ny teny faneva dia ny Korinthianina 2:7-7 manao hoe aoka samy anao isotra an'Andriamanitra arak'izay ineny fony avy tsy amin'ny faneriterena fa izay mpanome fifaliana no tian'Andriamanitra. Ary zany tena fanomezana ankitso-po amin'ny fo madio ny fanolorana fanomezana ho an'Andriamanitra zany no mba diadiavin'Andriamanitra aseho amin'ny fomba hita maso ny fankasitrahana sy fankatelemana an'Andriamanitra.